Iarabana ny tokantrano indray manaraka ny météo atomboka antsika amin'ny vaovao mahakasika an'ilay rivotra tsy izao hatrany aloha zany mihamana lavitra ny morontsiraka hatrany izy araka ny hitantsika amin'ny sary zao somary andrefany filiara indray zany no misy ny fohibeny tamin'ity an'ity raha ny tolakandro teo zao izy dia tany amin'ny manodidina ny 570 kilometatra avaratra andrefany filiara misy ny fohibeny ny rivotra aloha zany teo amin'ny 70 kilometatra isan'ora izay narafiotra 520 kilometatra isan'ora mikisaka mianandrefana somary atsimo andrefana hatrany izy ary miamitombo ny hafainganam-pandehany satria dia miakatra ho 70 kilometatra isan'ora manoloan'izay dia miova ho toy izao ny filazana loza filazana loko manga ho an'ny velontsiribiana morondava manja morombe toliara voalohany sy faharoa zany hoe mbola mila mailo hatrany ny olona amin'ireo toeran'ireo zany mandritry ny fotoana vitsivitsy satria dia mbola mety hiakatra ny rano sy ny mety hiotsaka ihany koa ny tany ao anatin'izay ny rotsakorana kosa dia mbola mitohy aloha zany amin'ny ankapobeny indrindrindrindra amin'ny tapany tsy mandrefany Madagasikara iny ary mbola anatombo hatrany zay amina faritra vitsivitsy avokan'izay dia mbola manakery ihany koa ny fampitandremana noho ny habetsahan'ny rotsakorana izay miloko mavo ho an'ny faritry melaky menabe atsimo atsinanana ary ny any amin'ny distrikany Taolagnaro fa amin'ny ankapobeny ihany koa raha ny eto Madagasikara zany zao dia manomboka mialasa tsikelikely ilay raona miaraka amin'ity rivozy ity vokany dia mety miverina maina tsikelikely ihany koa ny andro ao anatin'izay ny tapakandro hariva amin'ny andro ny oram-baratra ho an'ny avoatany fa ny ambiny kosa dia saika maina aloha zany amin'ny ankapobeny raha ny telo andro ho avy koatra ny any amin'ny tendrony atsimo izay mbola somary ahitanan'izay oran'izay ihany atao anatin'ny roa andro manaraka eo toy izao ny toetrandrontsika roa ny rapiso vao maraina dia mbola andraona ny andro amin'ny tapany atsimo ny nosy iray manontolo iny mitohy ny orana amin'ny ilany atsimo atsinanana zany hoe ny faritra atsimo atsinanana sy ny morontsiraka ny faritra anosy torak'izay koa ny faritra androy sy ny faritra tsy mandrefana manorana miatoato ary mety ahitana tambivindraona vao maraina ny faritry boeny sy ny any amin'ny faritry betsiboka ny ambiny kosa dia manomboka mandraona mitsitokotoko mety ahitana masoandro ana faritra sasasasa ny rapiso tolakandro kosa dia mbola mitohy ny orana zany ho ny tapany atsimony anosy mety arakotroka izay any amin'ny tapany avaratry ny faritra atsimo andrefana mety ahitana tandrivindraona arakotroka ihany koa ny any amin'ny faritry bongolava itasy ny ilany atsimony faritra nalamanga sy ny faritry vakinankaratra ary ny tanin'ny faritry melaka mety miainan'izay ihany koa ny any amin'ny ilany atsinanana faritry sofia ny distrikany antalasy ny tanin'ny faritra nalanjorofo ny ambiny kosa dia mandraona mitsitokotoko ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripana vao vinavina amin'izay rapitso izay dia manodididina ny 24 any avoatany zany hoe misy fiakarana tsikelikely zay ho an'ny avoatany torak'izay koa ny any amin'ny ilany atsinanany Madagasikara 20 ka hatramin'ny 23 degré celsius raha toa ka mbola mijanona hoe 20 degré celsius ny any amin'ny morontsiraka atsimo andrefany Madagasikara sy ny tapany atsimo iray manontolo iny ary ny any amin'ny tapany avaratra andrefana kosa dia manomboka miakatra tsikelikely ihany koa izay maripana izay ho an'ny andro ny alahady dia mbola andrasana ihany aloha ny tandrifindraona ho an'ny tapakandro hariva amin'ny faritry melaky sy boeny torak'izay koa ny tapany atsimony Madagasikara iray manontolo iny manorana ny andro aloha zany ho an'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra anosy ary ny any androy mety hitandraty amin'ny faritry vatovavy sy fitonany ihany koa izay tandrifindraona izay ny maraina aloha zany dia efa manomboka maina ny andro raha ny tombana amin'izay andro ny alahady izay ny ambiny kosa dia mandraona mitsitokotoko aloha ny tolakandro zany reo tsy mahazo orana amin'ny ankapobeny zay raha ny maripana vinavina dia manodidina ny 420 any avoatany miakatra hatrany zay torak'izay koa ny any amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny mety ahitana fiakarana tsikelikely ihany koa ny maripana ny amin'ny tapany atsimony nosy manomboka amin'izay andro ny alahady izay hatrany ny andro ny alatsinainy kosa indray manomboka miverina maina amin'ny ankapobeny saika manerana nosy ny tapany avaratra andrefana mety ahitantsika tandrifindraona aloha zany amin'ny tapakandro hariva ny maripana vao vinavina ao anatin'izay dia miakatra hatrany amin'ny 17 raha ny tombana ho an'ny avoatany ary ny ilany atsinanana nosy kosa dia 30 ka hatramin'ny 23 degré celsius miakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius kosa ho an'ny faritry maivatanana iny ary ny any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara dia 17 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay rosantsika indray ary ny tany falitoan'ny rivotra tamin'ity an'ity nahitana fiakarana aloha amin'ny ankapobeny izay tany falitoan'ny rivotra zay teto Antananarivo nandritra ity herinandro ity manodidina na ambony fetritra ny OMS avokoa ny rehetrarehetra voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro nojerena dia avinavinaina hijanona antony amin'ny ankapobeny izay tany falitoan'ny rivotra zay ho an'ny tanàna Antananarivo
alohan'ny amaranantsika azy dia tsy mahasatratra anay ny manasanao hitsidika ny page Facebook ny Météo Madagasikara foibe famantarana ny toetr'ny andro, eo ihany koa ny YouTube Météo Madagasikara, torak'izay ny site web www.meteomadagascar.mg, eo ihany koa ny application mobile Météo Madagasikara officiel. Dia izay indray ny meteontsika tamin'ny tian'io ty ary raha pisy ilay fotoana manaraka be.